manana ny ambarany ihany koa ny mpikambana ao anatin'ny birao ny antoko politika TGV manoloana ny fanoherana ny filatsako fidiana ny Edgar Razafindrava ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavan'izy ireo moa dia voafidin'ny maro anisa ho amin'izay kandida ny antoko TGV izay ny PDS ny tanàna Antananarivo. Mpandotorantsy maintsy misy fa kandida maromaro tsy raisana ilay izy dia hitanareo zany misy sady mampizarazara mampiteny hoe lazeva zao fa zary maro kandida maromaro tsy raisana ary nikeny ny fompanovo izay nga manodivitra indrindra. Ny tetikady dia mapetsaka ary andre matoetika Razafindrava dia efa niasa eran'ny Madagasikara ary niasa mangina ny safidy ny tombona ny safidy hoe tsy olona vao hiasa na hitety Madagasikara fa ho hitanareo eo rehefa tonga ny fitsidihana ny faritany hoe nanahoana ny asa efa vitany ampina ny asa vavany efa vita iska TGV. Hatramin'izao mbola tsy hita ihany izay tena fandehanany eo amin'ilay hoe éducation électorale manahoana ny parti TGV amin'iny. Izay ny antony misy ny atrikasa natao teto mandritsy roa andro zay namolavolana arakevitra sy ara-teknika ireo mpianjaika ireo mba hitondra an'izany ampita an'izany fahalalana zany ihany koa any amin'ny base ny avenjeroany any na ny resaka fanomanana zany na ny resaka aorina na mandritra na resaka aorina ny natonga dia rehefa natao moa zany ny fijerena ny fiainoana ny hevitry ny maro dia isy anarana maromaro mivoaka teo reo anarana maromaro reo dia telo misongadina ary ireo telo reo zany no nasaina misafidianana zaika niaraka ho zahay tamin'ny sondage tsy maintsy napetraka izay mba afakarina hoe ohatratry ny ahoana zany mety azo tanterahana dia rehefa nandatsaka vato dia mivoaka teo ny maronisa dia mivoaka tamizay. Ohatran'ny isa somary menimena kely ny sasasany tao anatin'ilay mpizaika. Kafo-manjavatra ho a ny fifidianana azadino fa misafidy zay dia anao kanefa ny amin'ny maha-demokratika ary amin'ny mampisy lalàna ny toa dia tsy maintsy miara-manaiky izay fanapahan-kevitry ny maro anisa. Ny manarak'izay dia hoe mety réaction à chaud zay ngamba ny azo ilazana azy natao zaika fa tsy maintsy lamina sy hoaravina zany rehetra fa raha hitanareo aloha ny ankamaroany dia dia faly avy olona vitsivitsy ngambany satria zay ilay zay hoe mety misy ny eritreritra hafa kanefany mahatonga an'izay dia moa hoe mbola mila tena miezaka tsika amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny demokrasia.